Fa araka ny nahafantarantsika azy kosa dia tao anatin'ilay hetsika film Foire International de Madagascar farany teo dia nisy ny tombola izay nokarakarain'ny agence Première Ligne. Tao anatin'izany no nisarihana ny anaran'ny tsara vitana nahazo ilay fiara iray izany, natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny tsara vitana ity fiara ity, ary anoko ny hafaliana tanteraka moa izany ny tenany tao anatin'ny fandraisana izany. Faly aba ny mpijery ny matv rehetra izahay efa tsy amin'ny première ligne komity mpikarakara ny Foire Internationale de Madagascar. Foire Internationale de Madagascar na ny film moa zany dia teny amin'ny Forelo Expo tamin'ny 20 Mai teo hatramin'ny 5 Mai. Dia nandritran'izay film izay dia nisany lalao tirage au sort nikarakarainay azahoana anty fiara Mahindra 4x4 Mahindra izay atorinanay ity. Dia anisany ny nahazo ny loka lehibe tamin'izany, izy moa zany nahazo ny loka fa tsy hoe anisany nahazo ny loka Monsieur Fong na Patrick izay miteny gasy manao ana ny fihetseham-po tamin'ny fahazahoanan'izao lokako avy an'izao. Tena faly be nahazo an'ity loko ty fa tsy eritreretiko mihitsy le vidy billet anankiray fotsiny dia nahazo dia misaotra ny an'zareo organisateur foire sy agence Première Ligne. Je suis vraiment heureux. Merci beaucoup. La film. Amin'ny heritaona indray ny andiany manaraka amin'ny Foire Internationale de Madagascar eny Forelo Expo ihany no anaovana anazy. Ankoatr'izay dia misy ny salon hafa izay mbola karakarain'ny agence Première Ligne amin'ity taona ity, dia ny salon Sim zany amin'ny volana Jona, efa afaka iray volana eo dia misy ihany koa ny Foire Internationale de l'Agriculture amin'ny mois de septembre, ary ny amarananay anazy amin'ity taona ity dia salon international de l'habitat. Dia mbola manome fotoana antsika rehetra mpitsidika ho tonga eny toerana fa tsy mandisy fanantenananareo hatrany ny salon vokarin'ny agence Première Ligne. Mandra-piana tompoko.